manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka indray ny tsiko ny varatraza ho amin'ny rampitso sy ny zoma fa vinavinaina ia mahazo vahana kosa zany amin'ny farany herinandro. Arak'izany dia homaina ny andro ary mibahatoerana ny masoandro mibalika amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Etsekilan'izay ihany koa dia hiverina hitoetra ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny sy ny faritra atsimony Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia misongadina be ny fiakaran'ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy. Mila miomana ihany koa ny rehetra indrindra moa any afovoantany satria mety hananika hatrany amin'ny 7-20 degré izay maripana ambony indrindra izay. Ho tafiakatra hatramin'ny 4-30 degré moa na 5-30 degré mihitsy aty amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny manodidina ny Morondava. Ny andro saika mivadibadika toy izao dia manome vahana ny aretina madinika toy ny kohaka sy sery ka entanina ny rehetra mba hiomana hatrany. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia mila mitandrina fatratra ny mpiandrika manomboka eo Taolagnaro ka hatrany Androka satria mety mbola nonja be na aherin'ny ranomasina na dia tsy misy aza moa ny alin-drano vaventy dia mitoetra eo hatrany ny andro mandrivotra. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 70 na 50 kilometatra isan'ora mihitsy izay rivotra izay. Ampihomanina sahady ihany koa ny mpiandrika any amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iray manontolo iny fa manomboka amin'ny faran'ny herinandro dia hisy alin-drano vaovao indray ka mety hanonja be na ahery ny ranomasina. Andao jerena amin'ny antsiplianera ny vilany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Homaina be aloha ny andro manerana ny Madagasikara aorian'ny zavona na zavotany vao maraina ho antsika eto amin'ny afovoantany sy ny faritra atsimony Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika hibahatoerana ny masoandro mibalika manerana ny nosy mety holalovan'ny rahona ihany indraindray ny any amin'ny faritry Sava sy any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary tafiakatra 5-20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. 4-30 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Mahevatanana, 3-30 degré any Aboeny sy Sofia. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray dia mbola maina hatrany aloha manerana Madagasikara ny zavona ihany koa vinavinaina mbola mitoetra hatrany ho antsika eto amin'ny afovoantany mety hitatra hatrany avato fahafitovonany sy atsimo atsinanana. Raha mahakasika ny maripana misongadina be ny fiakaran'ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany mety hananika hatramin'ny 4-20 na 7-20 degré mihitsy aza izany. Maripana ambany indrindra tsy dia misy fiovana firy feo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 degré. Any amin'ny Mahevatanana dia eo amin'ny 4-30 na 5-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary dia araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mahazo vahana indray ny tsiko ny varatraza miandrandra orana malefaka. Arak'izany ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo, ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo ny aloatra mangoro, ny ilany atsinanan'ny Sofia ary mipaka hatrany Sava dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko. Mety hisy ihany ny herijika isina herikerika manify na orana malefaka mihitsy aza indraindray indrindra ny takariva na ny alina. Ny zavona kosa ny voamaraina somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'ny fatry ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra moa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray misongadina ny fidinan'ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany manodidina eo amin'ny 20 na 1-20 degré, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny morontsiraka atsinanana dia eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ary 7 ka hatramin'ny 30 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.